Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny politika amin'izay sehatra ny politika izay indrindra ny toy maly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny toy ny fampiavana-pirenena tanteran'ny FFKM sy ireo filoham-panjakana dimy rahalahy fiaonana nandaminana ny komite teknika amin'ny fampiavana-pirenena ny solotenan'ny filoha dimy rahalahy no andrafitra izay komite teknika izay ametrahana ilay antsoina hoe terme de référence izy ity hoentina nivon'ny fionam-beparitra ary aravona ao anatin'izany ny ivelaran'ny hevitra rehetra ho amin'ny hery velona samihafa eto amin'ny firenena ao anatin'ity fampiavana-pirenena ity. Ankoatr'izay dia eo amin'ny lafin'ny politika hatrany no lavin'ny fitsarana avy momba lampanondrenana moa ny fangatan'ny solombavam-bahoaka ny passeport diplomatika ny passeport diplomatika izay nangatahan'izy ireo mba hivanianany any ampitan-dranomasina andry nambarandrareo avy eo anivon'ny HCC moa fa tokony hifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ny fangatahana ity passeport diplomatika ity. Izay no makasika an'iny fa niona tamin'ireo mpandraraha ara-toekarena ny filoha pirenena Rajaonary Mampianina ary tao anatin'izany fiaonana izany no nanamafisana indray ny tokony anatsarana ity sehatra ity. Ny andindiny vaovao ahafahana mametosika ny toekarena dia apetraka ny ravitra ifampiresahan'ny mpandraraha toekarena sy ny fanjakana. Io no anisan'ny fanapa-kevitra mivoaka tao aorian'ny fiaonana eo am-mpandraraha sy ny filohan'ny repoblika Rajaonary Mampianina teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha. Dinika izay nanaovana tombanezaka ny vita ary hijerena ny asa amin'ny hoavy hoy ny tatra nataon'ny filohan'ny fiombonan'ny mpandraraha malagasy na ny GEM. Efa misy zavatra efa mandroso fa izany hoe tsy mora moa manao zavatra ary mandeha miadagadana ilay izy fa mino izay efa ahita vokantsika so. Ny fangatahana ilay mitovy foana rehefa ilay fangatahana nataonay renareo reny ihany momba ny hetra, momba ny fatotsiranana, momba ny jirama, momba ny Air Madagasikara sy ny sisa. Misy valiteny mivaingana satria efa misy drafitrasa efa napetraka, efa misy paikady apetraka amin'ny fanjakana dia ny zavatra tena lehibe taminay dia napetraka ny fomba fiarah-miasa izany hoe isan'ny fomba ifanankarozan-kevitra zany amin'ny sehatra tsy miankina sy amin'ny fanjakana misy karazana plateforme apetraka zany ahafahana mifandinika sy mifanankarohevitra. Azo atao hoe afa-po zay satria nisy tokoa ny fifanankarozan-kevitra ary nisy ny fifanazavana. Misy ny zavatra vita haingana, misy ny zavatra milamindamina kokoa fa dia manantena be izay fa amin'izay plateforme izay apetraka izay ny ahafahana tena miroso ary manaraka satria anatin'ny plateforme io koa ny anarahana ny fizotrin'ny asa aiza ho aiza ny zava-bita hatraiza ny zava-bita mandritry ny volana ho avy. Ny mpandraraha mikasika ny sehatra ara-toekarena samihafa ao anatin'izany ny fivondrona mpandraraha ny GEM sy ny fifim-pamaha no nandray anjara tao anatin'ity fiaonana niaraka tamin'ny filoha pirenena tetsy amin'ny lapam-panjakana Avoloha androany ity.